Fiadana tompo daholo tonona amintsika rehetra. Hatreto dia tsy mety resy lahatra mihitsy amin'ilay fampianaran-diso ny sasany hoe tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo amin'ny fiteny hebreo ny anaran'ny mpamonjy. Averiko indray anio sura fa rahampitso ihany koa ary mandrakizay dia tsy maharesy lahatra mihitsy ilay fampianaran-diso ny sasany zareo ao amin'ny fotom-pinoana jiosy gasy ny amin'ny hoe tsy maintsy tononona amin'ny fiteny hebreo ny anaran'ny mpamonjy. Amiko dia fampianaran-diso tsotra izao le izy, averiko ataoko mazava tsara mihitsy ho renareo hoe fampianaran-diso ilay fanindrina fa hoe tsy maintsy tononona amin'ny fiteny hebreo ny anaran'ny mpamonjy izay vao valable selon la Bible. Zao mantsy ny antony. Ny Jeremia 2:3-7 dia mazava tsara hoe izao Jehova ray ndraitsy to dia andriamanitry ny nofo rehetra. Izao Jehova ray no andriamanitry ny nofo rehetra, zany hoe tsy nijanona fotsiny ihany teo amin'ny hoe andriamanitry Abrahama, Isaka, Jacob, Israel, fa nitohy amin'izay fehezanteny izay hoe andriamanitry ny nofo rehetra. Be da be ny toko sy andininy manampy an'izay, anjaranao no mikaroka sady mampitombo fahalalana ihany koa. Misy réflexion kely ity hozaraiko aminao hoe raha raisina amin'izay idéanareo amin'izay sens hoe fampianaran-diso izay tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo ny anaran'ny mpamonjy, dia raha misy olona anankiray zany mona ka mona ilay olona ka mona izany mety misy antony maro na tonga azo ka mona, mety hoe fohy ny lelany dia tsy afaka amin'ny teny normal izy, tsy afaka manonona ny anaran'ny mpamonjy amin'ny teny hebreo izy zany amin'ny mahakamona azy, fa dia eo fotsiny izy satria kamona izy dia tsy manana anjara amin'ny famonjena zany lay mpino, satria izy kamona tsy afaka manonona ny anaran'ny mpamonjy amin'ny teny hebreo. Kanefa la Jeremia 2:3-7 toko sy andininy anankiray fotsiny nomeko anao teo dia hoe andriamanitry ny nofo rehetra. Dinio tsara ny mahafampianaran-diso an'ilay fivoizana fa hoe tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo ny anaran'ny mpamonjy, ka hoy aho hoe mitandrema ihany ry zalahy, mitandrema ihany, meteza tariny fanahy fa aza dia mandeha amin'ny fanatisma be sy ny sentiment be amin'ny resaka fanompona sy fandratona ny tontolon'ny fiainana mandrakizay. Surtout aza dia petapetahan'ny olona vimamay amin'ny alalan'ny karazana fotom-pampianarana sy resaka religion, fotom-pinoana, doctrine sy dénomination. Meteza tariny fanahy. Amaranako azy dia ny Apokalipsy 7:7-7 mikasika an'izay hoe anaran'ny mpamonjy tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo zay. Iza marina moa ny tena anaran'ny mpamonjy. Vakeo ny Apokalipsy 7:7-7 ary mitafy akanjo voafafy ra izy. Iza no mitafy an'io akanjo voafafy ra io? Jesosy Kristy no naneo an'izay sary zay teo amin'ny hazo fijaliana. Ary mitafy akanjo voafafy ra izy. Iza moa Jesosy Kristy? Ny mpamonjy, tompo sy mpamonjy. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, mpamonjy, mesi mpamonjy. Apokalipsy 7:7 ary mitafy akanjo voafafy ra izy ary ny anarany antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Zay no anaran'ny mpamonjy. Dikan'izay dia meditenao ny soratra masina, manaiky tariny fanahy masina ianao, dia amin'ny alalan'ny izay méditation izay
no andraisanao ny révélation satria ny fanamasina no miasa ao anatin'ny méditation rehefa compatible amin'ny filazantsara ny toeponao dia révélé aminao ny anaran'ny mpamonjy. Amen. Farany tena farany raha mahita toko sy andinina mandidy tahaka ny any amin'ny bokin'ny lalàna hoe aza mijangatsanga, aza mamon'olona, aza mijoro, vavolombelona andainga anameloka ny namanao sy ny sisa rehetrarehetra. Mifampitohy amin'izay hoe tsy maintsy tononona amin'ny teny hébreu zay ny anaran'ny mpamonjy. Izany hoe misy toko sy andinina hitanao mandidy ho amin'izay dia teneno soraty ao anaty commentaire alefaso MP amiko lalàna mandidy na mibaiko mihitsy hoe tsy maintsy tononona amin'ny teny hébreu ny anaran'ny mpamonjy. Fa raha tsisy toko sy andinina zay de mba eno ihany ny fizarako miala amin'ny fampianaran-diso tsy mahavonjy anao zany. Rarso